Apitiavana ndray tompo klasy toaviny ny tokatrano amizao takarivany alatsinainy fa 17 ny volana me izao. Ampanajana ihany koa no anasana ianao eto amin'ny fahitalavitra matv indrindra ireo mpanao gazety sy ny teknisiana izay namonomana ny vaovaontsika amizao takariva izao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola isan'ny vaovao misongadina aloha hatreto ny mahakasika ny fanomanana ny fividianana kominaly izay ho totosaina eto amin'ny firenena ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao. Entinao atao anatin'ity vaovao ity araka izany akon'ireo vaovao tokony ho fantatra indrindra mahakasika ny taratasy sy ny lisitrireo kandida izay nandatsaka ny anarany ho fidiana ho ben'ny tanàna izay. Entinao anao eto ihany koa eo amin'izay lafiny politika izay hatrany ny fiverenana indray eo amin'ny fivorinana ara-potoana izay totosain'ireo solombavambaoaka eny amin'ny anteny meram-pirenena izay nanomboka tamin'ity androany ity. Mahakasika kosa ny lafiny fividianana ary dia isantarantsika ny fotoanantsika. Ny farana ny 12 me lasa teo ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako vidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia ary ho fantaritsika sy ho jerentsika tao anatin'ity fanedetiana manaraka ity ny atota taratasy voarain'ny Ovaiky nanerana ny Madagasikara. 17 ny lisitry ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina voaray tamin'ny commune misy 5 manerana ny Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny komisiona malotena misana fividianana na ny senita. Raha ny salanisa kandida 4 isaky commune no nametraka ny atota taratasy filatsahako vidiana. Misy kandida avokoa ny commune rehetra ary commune valy no misy lisitra tokana. Tozao manaraka izao ireo commune ireo dia Mahajemby Fianarivbe, Morarano Andramasina, Andranomisy Anjorobe, Andriambilany Ambatolampy, Ambodimerana Anosy Anala, Andekaleka, Brikaville, Mikaikarivo, Bekily, Sako Amdinika Tsaratanàna. Atao aoriana fandraisana ny antota taratasy filatsahako vidiana dia manana 27 ny Ovaiky amoana ny lisitra afaka mifaninana amin'ny fividiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay totosaina ny raiky amin'ny 3 Jolay 2024 izao. Tapitra androany ny 27 nandinian'ny Ovaiky ary nanamarinana ny antota taratasy ny lisitra tsirairay. Raha ampitso noho izany no ivoaka ny lisitra ny kandida mahazo fanamarina fa tafiditra ao ampifaninana na tsia na ny antsoina hoe certificat d'enregistrement, certificat de refus. Manao tatitra eo anivon'ny senita izy ireo avy eo mikasika ny lisitry ny kandida. Manana 27 ny kandida hitarainana amin'ny senita foibe raha toka nisy ny fanipahan'ny Ovaiky ny filatsahana. Noho izany ihany koa dia manana 27 ny senita andiniana ny antota taratasy ary anapahana hevitra na voaraina tsia ny antota taratasy iray. Raha toka tsy mahazo 27 ny kandida dia manana 27 manana zo ny ampiakatra ny raharaha eny anifon'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana. Rehefa vita ireo lalana samihafa ireo vao mamoaka ny lisitra ofisialy ny senita. Raha ny teto andro voafaritry ny senita moa everina fa amin'ity volana mety no ivoan'ny lisitra ofisialy.